Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifariana no iaravanantsika hatratrity zoma faharoa amby roapolo ny volana aogositra ity ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny fiazan-tsaramaso araka ny liokalioka toko fahadimy lioka toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo lioka toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo vakina amaran'i Jesoa. Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesoa dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampianadalana izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilia sy Jodia ary tany Jerosalema ary nihery ny tompo teo tao aminy mba hasitranana. Ary indro nisy lehilahy nitondra tamin'ny fandriana izay marary ny paralisia ka nitady izay ampidirany sy hametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka dia niakatra teo an-tafotrano ka nanesorany ny tafotrano manga dia nampidina ny ralehilahy mba amin'ny fandriany eo afovoan'ny olona dia teo anatrehany Jesoa. Ary hitan'i Jesoa ny finoan'ireo dia hoy izy: ralehilahy vao avelany heloka ao. Fa ny mpanao ara-dalàna sy ny fariseo niala saina hoe iza moa ity miteny ratsy ity? Iza no mahavela heloka fa tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesoa nahafantatra ny eritreritany dia namalaka nanao hoe nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa no manao hoe vao avelany ny heloka ao sa manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrao fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisia: izao milaza aminao hoe mitsangana dia mba atao ny fandrianao ary mody any an-tranonao. Ary tamin'izany dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nabeta ny fandriany dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary taranjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrihaka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Tapany farany amin'ny andininy faha-efatra amby roapolo no entina mampahery anao ry havako. Mitsangana dia betao ny fandrianao ary mody any an-tranonao. Mitsangana dia betao ny fandrianao ary mody any an-tranonao. Andian-tsotra masina matetika fandrehintsika amin'ny toroteny ry havako izany teny izany, teny nataon'i Jesoa tamin'ilay marary ny paralisia. Raha miteny hoe marary ny paralisia isika dia marary malemy izany. Marary malemy, tsy manao tsy afaka miasa, tsy manao na inona na inona, mandry eo am-pandriana mandrakariva ary dia miankina amin'ny hafa izany ny antom-pisiany. Rehefa ela ireto ity marary ity raha ohatra ka ny fizotran'ny tantara no jerena satria efa lehilahy lehibe izy, dia ny namany no nitondra azy nankeo amin'i Jesoa. Ny trano moa feno raha teo, feno ny trano ary dia tsy tafiditra tao an-trano ity fandriana misy ny marary ny paralisia ity. Dia avy any ambony no niditra nampidinina nesorina ny tafo, dia avy any ambony no nampidinina rehefa rafaramba ho tonga eo anatrehan'i Jesoa. Noravana mihitsy ny tafo. Misy lafin-javatra asehon'ity andian-tsotra masina ity ray hevim-panahy. Vaovao izay indrindra ataontsika hoe hevim-panahy ahafahantsika mihatsara amin'ny finoana, mihavao amin'ny finoana. Mitsangana dia betao ny fandrianao ary mody any an-tranonao. Hotsika manao hoe nandeha ilay naman'ilay marary ny paralisia dia niditra tao an-trano rehefa navy nanala ny tafo-tany manga ka napidina ny farafara. Roviana moa ny olona anankiray no mitsangana. Zavatra anankiroa. Mitsangana izy rehefa tonga eo amin'i Jesoa. Ny olona manana an'i Jesoa mitsangana. Ny olona mihaona amin'i Jesoa mitsangana na mahatsangana.
dikanteny mitsangana eo de zao milaza fahavinonana, milaza toe-po, toe-panahy, toe-tsaina, vonintiasa no hoe mitsangana de milaza faniriana mihitsy aza ny hivoatra sy hanao zavatra mitsangana. Fa no tafatsangana koa ity lehilahy ity, tafatsangana izy tsy hoe tonga teo am' Jesosy ihany ry havako, fa tafatsangana koa izy satria nanana namana ny bata, nanana namana ny sahirana ho azy. Rehefa ao anatin'ny zavatsarotra isika, rehefa anatin'ny zava-manahirana isika de eo lafin-javatra roa tena ilaintsika: ny fanatrehan'Andriamanitra, tonga eo amin'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ny fananana namana mitrotro atsika eo amin'Andriamanitra, mitrotro am-bavaka atsika. Zava-dehibe rehefa anatin'ny ataontsika hoe misy zavatra izay tsy ahafahantsika mihetsika, misy zavatra zay mety ho mafy eo amin'ny fiainantsika, misy lafin-javatra zay atsapahantsika hoe mila tohana, mila andriankinana, dia eo ny namana vontom-pinoana. Tsy hoe namana fianamana marina fa hoe tsy misy angamba namana fianamana ho isika, fa ny namana azontsika ianteherana, ny namana afaka mampijoro atsika, ny namana afaka mampitsangana atsika de namana vontom-pinoana. Nahita ny finoan'ireo Jesosy de niteny tam'ilay marary mipaly le sisa hoe raha lehilahy vao velona heloka aho. Namana vontom-pinoana, namana mino, namana manana an' Jesosy, namana matoky an'Andriamanitra. Mety be dehibe ny namantsika indraindray na ny mpiarabelona amitsika indraindray, fa ny maro amin'izy ireny de zao indraindray tsy namana vontom-pinoana, indraindray tsy namana mahatonga tsika ao amin' Jesosy. Mety eza ry afako malala ho namana mahatoky, azony namanao, azony havanao, azony mpiarabelona aminao ianteherana, namana mampitsangana ny hafa, namana tsy mamela ny hafa ho lavo, tsy mamela ny hafa ho resy, tsy mamela ny hafa ho miankin-dava mihitsy. Zany ny namana kristianina. Alaivo sara an-tsaina hoe misy olona misahirana manaiky manala ny tafitrano, manaiky hibata, alaivo sara an-tsaina mibata fandriana, miakatra any amin'ny tafitrano, manaisitra ny tafitrano mba ho tonga eo am' Jesosy. Zay ny tena namana. Mety eza ry havako malala ho namana tsara. Be dehibe ny olona hitaneo anivon'ny fiarahamonina any marary ny paralysy isa, zany hoe nandray tsapanao tsy manana zavatra iankinana intsony, tsapanao ho mila tohana, tsapanao ho mila fampahirizana manokana ianao ny anteherany. Mety eza ho namana mahatoky de zao eto eo am' Jesosy izy, eto eo am' Jesosy izy. Misy namana ndraindray koa tazantsika rehefa iankina amin'ny mpiarabelona aminy na iankina ny namany de zao tsy hoe tsy mahatonga azy eo am' Jesosy ihany, fa ndraindray tsy mahatrotro am-bavaka na mahatrotro am-bavaka fa tsy mahazona tsy ambaratelo. Zava-dehibe ary afaka malala ny hoe noentina teo am' Jesosy de zao hoenty eo am' Jesosy mangina ny fahorian'ny namanao, ny debidebiny, manery azy, niady am-panahy, mitsangana de betaon'ny fandrinao. Ho tsika manao hoe reto naman'lay marary mipaly le sisy reto nahatonga azy teo am' Jesosy, izay fifanantonan'ireo lay finoana sy lay fahasoavan'Andriamanitra izay no nampitsangana ity lehilahy ity. De hoy Jesosy mitsangana ianao, mantsy lay lehilahy zany hoe mifinoana ianao hiasa, maniry ianao hiasa, mijoroa ianao amy tongotrao. Fa ny toy faharoa de manao hoe betao ny fandrinao. Alaivo sara an-tsaina hoe eo afovoany eo Jesosy, voan'ny olona, tonga eo ny fandriana de hoy Jesosy mitsangana. De Jesosy tsy niteny manao hoe mitsangana de mandehana mandeha, eto ny fandrinao, eto ny fandrinao lay fatoranao, lay zavatra namatotra anao ela be tao, lay zavatra nanavesatra anao iny, eto iny fahazajanony eo. Manjary manengelina ny hafa iny, mibahana ny hafa iny, manjary iny foana koa ny hitan'ny hafa, fa izao eto ny fandrinao ka mandehana. Ento ny fandrinao de zao esory eo io zavatra namatotra anao io, aza atao hitan'ny olona akory. De afaka malala hoe betao ny fandrinao, tsy milaza fanasitranana ihany
hoe afaka lasa mibata entana izy, teo izy nalemy de lasa afaka mibata entana, lasa afaka mitondra ny mavesatra tsy anelingelina ny hafa koa aza. Fa izao tena milaza mihitsy manao hoe fanafahana, tena milaza fanafahana. Ny afako Andriamanitra zay ianterantsika de Andriamanitra manafaka, Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ary rehefa tonga eo aminy sika de esoriny ny mavesatra. Ary zao esoriny mavesatra amin'ny alalan'ny finoantsika, esoriny manavesatra atsika amin'ny alalan'ny fiezahantsika eo amin'ny fahasoavana. Betao io fandrinao io. Tsy Jesoa no mibata ny fandriana hoe eny ary fa de bataiko io ny fandriana, sitrany ianao, batao ny fandrinao. Esoriny zavatra mety mibabahana anao, esoriny tsy mibahana ny hafa. Aseho fa sitrany ianao, aseho fa mijorova avolombelona. Zay koa ny dikany hoe betao ny fandrinao ka mandehana, aseho amin'ny olona fa sitrany ianao. Ary fahatelo izy manao hoe mandehana mody any an-tranonao, eto any ny fandrinanao. Mbola ilainao io, tsy arinao io, eto any le manavesatra anao, eto any. Fa izao aseho fa sitrany ianao, mody any an-trano, mijorova avolombelona ao anatin'ny tokantrano. Afako teolojia roa lehibe no ifotorany ity no azo atao ifotorany tenin'Andriamanitra ity de zao teolojian'ny fahasoavana. Zava-dehibe le hoe teolojian'ny fahasoavana eto, hoe Jesoa rehefa atoninao na iza rehefa mitondra ny manavesatra azy eo amin'ny Jesoa de zao miasy Jesoa. Teolojian'ny fahasoavana, manasitrana maimaipoan'i Jesoa, mamonjy maimaipoan'i Jesoa, tsy nitakina inona na Jesoa teo fa ny fahasoavany fotsiny nanasitranany. Ary zay Jesoa zay tsy miova. Io Jesoa nanasitrana io marary ny Palesisy ihany, io ihany lay Jesoa anao, tsy miova izy. No zany mino ny fahasoavan'Andriamanitra. Jesoa manasitrana maimaipoana, azo atonina maimaipoana, mandray, mahita ny zava-tsarotra lalaovantsika. Fa teolojia fanoana zay voiziny malioka eto de zao teolojian'ny finoana. Nahita ny finoana reto olona reto Jesoa, fahasoavana sy finoana. Mino ny finoana lay marary, tsy ny finoana lay marary fa ny finoana lay mpitondra lay marary no hitan'i Jesoa de nanasitrany lay marary izy. Mampianara antsika zany afaka milala fa zava-dehibe ny finoana. Ny finoana miasa, de finoana resy lahatra fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra rehefa miankina aminy isika. Alahelo afaka malala am'izao herinandro madiva faran'izao matokia ny fahasoavan'ny Tompo de mino fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Ivavakisika. Tompo am'soranao zay ny amin'ny soratra masina, mampiorina anay amin'ny finoana, mampiorina anay amin'ny fanantenana, mampiorina anay amin'ny fifaliana. Vavakizay Jesoa, amariny fa momba anay mandrakariva ianao. Ianao Andriamanitra de maneho eto fa ndraindray misy fotoana ahatsiarovanay ho malemy, ho marefo, ho mora-kivy. Ary mampianatra anay ianao fa ny mpiara-mivavaka aminay, ny namanay, de mahatondra anay eo aminao. Ary ataovy koa zay mba ho fiasana mitondra ny namanay eo aminao mba ho sotranonao. De eo ary Jesosy zay iorina amin'ny fitiavana sy ny fahasoavana. Jereo ty tontolo andronay ity. Atao tontolo andro atsapahanay ny fifalianao. Atao tontolo andro atsapahanay fa Andriamanitra manasitrana sy manao zava-mahagaga io masonay mandrakariva ianao. De manapia anay Tompo, anjakao ny tokantranonay, antsangao ny firenenay, ny mpiray tanindrazana aminay, sy trano velome mba fitahinao. Aiza moa zay Tompo, ao aminao ihany misy ny fiainana, de mitahy anay Tompo tsara. Amen.